Mbola eo amin'izay taranja bola lavalava izay resaka olana indresika manomboka eto satria dia ny fampitondry eny atreny amin'ny fitsarana mihitsy moa ny raharaha dia ny raharaha ny JSTA anambonina zany sy ny FTBA an'Andotapenaka namory mpanao gazety ary tamin'ny herinandro ity ny mpitantana ny FTBA any Andotapenaka izay nanambara fa dia manana ny rariny izy ireo ary tokony izy no ilalao ao amin'ny top 14 afatsy ny JSTA anambonina mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpitantana eo anivon'ity kluba ny FTBA ity. Neti'ny mpitantana ny fileovana FTBA an'Andotapenaka sy ny seksiona Atsimondrano teo anoloany ny mpanao gazety ny porofrehetra nanamarinana izy ireo fa manana ny rariny izy manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ligy Analamanga izay nandresy azy ireo ambony latabatra nandritra ny lalaony tamin'ny JSTA anambondrina izany. Fifaninanana izay lalao sakana ny adin'ny rotota toerana ray akarana amin'ny top 14 moa ity natao ity. Fahavoazana lehibe tsy voavidy bola amin'ny karena raha fahavoazan'ny FTBA Andotapenaka izay manana isa folo mandresy ny fileovana JSTA Ambondrona izay mitondra ny isa sivy. Tena marihana etona ary reto ampelantanana eto daholo mipirofo anamarinanay any teninay fa manana marina ary mandresy tanteraka izahay FTBA. Ezaka tena mitina azy tanteraka fandeha matsa intersection karakarain'ny ligy Analamanga tamin'ny taona 2017 sy 2020. Rehefa mifarana ny kilalaon'ny section efatra final efatra dia manohan'ny intersection ligy Analamanga. Misy lalana napetraky ny ligy Analamanga fa zay mitovy anarana dia tsy tafakatra. Ary tamin'izany nazahoanay nandray anjara satria resy tamin'ny fifanitsanana na ny FTBA na ny Ambondrona fa noho ny zoeran'ny fivamina zoeran'ny RC tsy afaka niakatra dia miady 3e place zay ka ny 3e place no misolon'ny toeran'ny URC io mba hanao an'ny Champions League. Ny tena zavatra mampalahelo nefa dia zao ny ligue sy ny teknisianina sy ny mpitsara mihitsy no mitady hevitra andresena ny fileovana anankiray raha mipirofo eto ampelantananay. Eo amin'ny 20 taona ny tondrako rugby teto amin'ny faritra ny Atsimondrano. SGA nandritra ny 20 taona 12 taona 7 taona zany zao ny tondrako amin'ny maha-président ny section. Zany hoe raha momba n'ity rugby ity zany dia efa tsy enjery amiko amin'ny fandraisako anjara ary za dia tsy tapaka foana manao formation mandray anjara amin'ny fampianarana men'ny fédération. Ka etona raha zao zavatra hita amin'ny masoko amin'ny fampianarana men'ny fédération zao dia zao manana lalàna manokana ivelan'ny fitondrana rugby zany any ligy Analamanga sy mpitsara baolina eto Madagasikara. Dia anazavanareo ary manomboka ny intersection tompoko fa mbo ny intersection dia manome baiko ny ligy Analamanga angonina ny anaminy daholo ny licence mpandray anjara ny liste mera mpandray anjara. Dia rehefa mipetraka any reo dia isaky ny anao baolina le fileovany anankiray zay vao avoako reo licence sy ny liste mera le mpandray anjara. Zany hoe amin'ny makilalo avy lentan'ny intersection zany dia tokony tsisy eona anomalie fa ty zavatra mahazo any FTBA ty dia zao anomalie fironina mihitsy andresena andatsahana n'le kluba anankiray ka sady makarary aina tompoko makarary fo tompoko ary fanaovana tsinotsinona ny rugby malagasy. Profreto tiako azavaina aminareo eo anatrehan'izao fahavoazan'ny FTBA zao satria tsy voavidimbola amin'ny karena zao zao tsy amidinay zao ny anay fandresena ihany fantatray fa zay tsy mivarotra niny tsy mivarotra tanin-drazana zany Andotapenaka fa zao ny baolina dia zao maharesy zay folony anay sivy ny any Ambondrona tsisy réclamation avy amin'ny match dia resaka lalàna tompo. Eto dia miantso an'ny président fédération malagasy de rugby, miantso ny DTN zay mpampianatra, miantso an'izay olona international atao anatin'ity rugby ity na ampianarinareo anay tompoko dia réclamation avy amin'ny match ihany zay voasoratra ara-dalàna ao anatina feuille de match anay nefa ny tompoko tsisy réclamation avy amin'ny match fa ny arbitre manoratra teny ray mbava kely fotsiny ny arbitre ato hoe numéro 20 tsy nandalo contrôle nefa ny olona efa avy ny contrôlena ary nampidirin'ny arbitre ara-dalàna eny ambony kianja. Afaka manao constatation zany zay olona rehetrarehetra zay olona rehetrarehetra afaka mandinga dia manao constatation zany zavatra zany fa zany no zavatra teny an-kianja teny amin'ny makita amin'ny 5 amby 20
dimy amby roapolo ka manao antsoavo amin'ny fédération malagasy ny rugby ze fa mpianatra rehetrarehetra fa nareo tompoko na mpianatra anay fa zao manaova nareo demanty amin'ny télé androany de androany raha vao mare zao vaovao zao hoe neny ligue nanalamanga marina lisansa osoka amin'ny manakery fa tsy ny lisansa tena izy lisansa osoka ligue mana izarandria mananarmaso manasonian'ny lisansa anay aty Atsimondrano lisansa ara-dalàna no nataoko amin'ny maha-président section ny lisansa ny ligue nanalamanga lisansa fople nataon'ny ligue nanalamanga président ny ligue manasoni lisansa fople entina nenjehan'olona tsy misalasalana tegna an'izany satria samy manana soni ao zay mirahalahy za manasonian'ny lisansa anatsimondrano président ny ligue nanalamanga manasonian'ny lisansa ny mpanao baolina ligue nanalamanga de izy zany manamboatra lisansa fople ilalaovan'le olona de aveo fatany tsara fa lisansa fople io anenjehan'olona hitoriana olona tsy amin'ny alalan'ny lalàna réclamation avy amin'ny maty tena mampalahelo tompoky lasy tompoko vavy raha mahazo amin'ny fileovana FTBA tena mampamofo mihitsy makarary fo makarary eny de zao nefany isoranay any aloha ny fédération na malagasy ny rugby na amenay an'ity taratasy fanamarinany ity amin'ny maha-ara-dalàna fa zoeranay ara-dalàna raha koto zafy satatrinayna ezy raha nambaran'ireo mpitantana ny FTBA fa niakatra fitsarana mihitsy ny raharaha ary nahaton'ny fitsarana aloha ny homologation na ny lalaon'ny rotota zany hoe raha ny fanazavana nomena izy ireo araky ny didy laharana 5/4/20 aogositra 2024 dia tsy mbola misy manana ny rariny aloha ny rotota atreto fa tokony hiverina amin'ny fanadihadiana ny ligue nanalamanga.